firenena ary ho anao izay hitondra firenena. Firay aman-dreny pirenena mizoky olona eto amin'ny firenena fa zandrabe mahatsiaro iadidy tokony hatao amin'ny fitiavana anao ary tsy manam-pahaizana na manam-boninahitra ka tokony hiteny anao. Ny hengony no azo arenina amin'izay atao ka inoako fa isan'ny reny ianao amin'ny fahitako miendrika aho. Hainao daholo ny zavatra rehetra tokony atao saingy ny fahamarinana no tsy hainao atao sy ireo namanao. Karaha ny olona no mahay ny rehetra nefa tsy ao ny fahamarinana amin'izay atao dia tsy hisy naoviananao viana ny fanosoana ary ny firenena dia hidina amin'ny fahalotoana sy ny fahatrana tanteraka. Aza raisinao amin'ny fahatezerana ny teniko fa raisy kosa amin'ny fahindrenao amin'ny maha olona voafidy anao. Vetivety mitondra firenena raha miaina ao anatin'ny fahamarinana ianareo mpitondra firenena. Ianareo io fahamarinana io dia tsy hisy olona hitsikeranao ary minoa ianao fa tsy hiala amin'ny fitondrana ianao raha entinao amin'ny fahamarinana.